Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako malala tratra ity zoma fa 7 ny volana me ity manona ny fiadanany tompo amintsika riavako ary manamafy ny fiarabanantsika no ny fatratra antsika ny andro fiakarana omaly. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Luka 4:20 Luka 4:20 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Minaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo ankianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary raha mbola nitsodrano azy Jesosy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. 15. Ary raha mbola nitsodrano ny mpianatra Jesosy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ny filazantsara araka ny Luka eto riavako malala dia miavaka amin'ny filazantsara mitovy laharana amin'ny Marka ohatra na i Matteo. Dia manazava fa i Luka zany fa ny farana tamin'ny tsodrano ny fiainan'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Vita ny asa-pamonjena nataony dia namarana zany asa-pamonjena zany tamin'ny tsodrano ny mpianatra izy. Zava-dehibe rehefa zany hoe tsodrano namarana an' Jesosy ny fiainany tety amin'izao tontolo izao. Zany hoe firarintso ary fampahirezana ny mpianatra. Fa raha zay eny ilay tantara rehefa malala dia manokana ilay tsodrano zay nitononon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Matteo moa dia milaza hoe indro amomba andro mandrakariva mba raha-pahatonga amin'ny fahatam-piakan'izao tontolo izao. Fa i Luka dia nanazava fa ilay tsodrano dia tsodrano manokana notononon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Hoy Luka hoe amin'ny 15 noentin'i Jesosy tany Betania ny mpianatra, noentiny nivoaka ny tanàna, noentiny niala any Jerosalema, dia noentiny tany Betania. Fa nanina no tany Betania no nanomezan'i Jesosy ny mpianatra, nitsodrano ny mpianatra. Betania tanàna 3 kilometatra miala any Jerosalema, zany hoe mbola nentin'i Jesosy ditongotra ve zany ny mpianatra. Dia namakivaky 3 kilometatra izy ary dia tao Betania izy no nitsodrano ny mpianatra. Hotsika hoe Betania mifantatry ny filazantsara ny tanàna Betania matetika fivezivezen'i Jesosy satria toerana nanonenan'i Lazarosy sy Marta ambandry Maria. Fa izao lay toerana hoe Betania moa neviny dia hoe tranona daty, fantatsika ny daty any dia ilay voankazo mamy be. Matetika hita any amin'ny faritra totsika hoe iny Moyen-Orient iny dia misy daty voankazo mamy be zay, dia tranona daty na toerana be daty zany ity Betania ity. Dia noentin'i Jesosy tany Betania zany ny mpianatra ho tsofina rano. Noentiny niala any Jerosalema, noentiny niala ny tabataba any Jerosalema, noentiny niataka niala ny fankalan'ny olona azy tao Jerosalema, noentiny olona niataka, noentiny Jesosy koa niataka ny fankalan'ny olona eo ihany zay ny rendrarendra, noentiny Jesosy koa niataka ilay Jerosalema zay orava 30 taona monja ao aorinan' zao hanomezan'i Jesosy tsodrano ny mpianatra izao. Noentin'i Jesosy niataka ity tanànan'i Jerosalema zay efa mby amin'ny fitsotsoroana na mby amin'ny fotoana efa haravany, dia tsy tiany Jesosy ifikitra amin'izany toerana efa horava zany ny mpianatra, dia nentiny niala ary nampanjininy nytao amin'ny hijery zavatra hafa mihitsy. Nesorony Jesosy noentin'i Jesosy niataka
ho tsika atao hoe nyrendrarendra ny fahafinaretana ny tebiteby ny tahotra izany rehetra any no midikany hoe niala no entin' Jesoa niataka any Jerosalema ny mpianatra. Tsy lay Jerosalema malaza lay toerana fonenan'ny mpanjaka, toerany voninahitra, tsy lay toeran'lay tempoly mihezinezina, tsy zay ny tiany tompo hobanjin'ny mpianatra raha mitsodrano azy izy, fa nentiny tamin'ny toerana tsotra tany anivon'ny natiora, tany an-tendrombohitra, tany nanomezan'ny tompo tsodrano ny mpianatra. Misy dikany zany ny todranony tompo ny mpianatra na makivaky lay lalana 3 kilometatra indray niverina nakany Betania, hiala am'izany toerana tony mahafinaritra horava izany mba tsy hanana ny mpianatra fifikirana am'lay izao tontolo zao. Tiany tompo hanana toetsaina vaovao mihitsy zany ny mpianatra amin'izy anome tsodrano azy. Ny olona omen'ny tompo tsodrano eo tahaka ny mpianatra dia olona tsy manana fifikirana mihitsy afa-tsy sam'izay tsodrano tiany tompo hotazoniny. Fa raha toa ka mbola mijery lavidavitra kely satria rehefa ko malala, tsy lay fiatahana any Jerosalema akory no zava-dehibe, fa lay tsodrano raisina tao Betania. Raha toa ka jerena hoe filazan'ny Lukas zany mamagana hoe nitondra azy hatrany Betania izy, tsy lay Betania loatra fa ilay tendrombohitra tao Betania. Ny asan'ny apôstôly dia manazava fa tendrombohitra tao Betania izy, tsy inona akory fa ny tendrombohitry Oliva. Ao Betania mantsy no misy ny tendrombohitry Oliva, ary hoy ny asan'ny apôstôly toko voalohany hoe teo amin'ny tendrombohitry Oliva io teo no nitsofan'ny Jesorano ny mpianatra ary niakatra nakany an-danitra izy. Raha toa ka mamaky tsara ny filazantsaraky ny lioko tsika rehefa ko malala, tsy lay toerana ny laozana, tsy lay Jerosalema nasain'ny tompony laozana zany ny zava-dehibe, tsy ny fandaozana ny zava-dehibe kory, fa ny fidirana, lay toerana hidirana ny tena zava-dehibe dia lay tendrombohitra Oliva. Raha ohatra ka mamaky tsara tsika ny filazantsara raka ny lioka rehefa ko malala, dia farafakeliny reto zavatra efatra reto no dikany hoe tendrombohitra Oliva na ny dikany hoe Betania. Tiany tompo atsaro ny ro zany ny mpianatra raha ny metsodrano azy izy. Melony isa rany aminy, melony tsofany rano azy dia tiany tompo atsiaro ny reto zavatra ireto. Voalohany dia izao, ny Betania na ny tendrombohitra Oliva izay itsofana rano ny mpianatra de toerana niaingany Jesoa raha hiakatra ho an'i Jerosalema tambonahitra izy. Zany hoe raha andeha hiakatra ho an'i Jerosalema Jesoa, Lioka 7:10 manomboka ny 7:20, rehefa niakatra ho an'i Jerosalema Jesoa de teo amin'ity tendrombohitra Oliva ity no nanomboka ny fiakarany tambonahitra tany Jerosalema. Ary tsaron'ny mpianatra tsara io fiakarany Jesoa tambonahitra tany Jerosalema io, ka ny obin'ny olona azy manao hoe hosana ho any zanaky Davida. Zany hoe teo amin'ny tendrombohitra Oliva io no nisehony Jesoa teo anatrehan'izao tontolo zao fampanjaka izy. Noho zany de zao teo amin'ny toerana io koa ny akarany Jesoa tany an-danitra izay maneho ny mahampanjaka azy. Teo amin'ny toerana io zay ny anomboka ny fiantoboany fiakarany tambonahitra eo no itsofan'i Jesoa rano ny mpianatra. Ny dikan'izany de izao, tiany tompo ho tsaron'ny mpianatra ao amin'ilay tendrombohitra Oliva na Betania zany fa mpanjaka no mitsodrano azy, mpanjaka nyzao rehetra zao. Tsy tsodrano fe tsodrano na firarintso fe firarintso no nomeny Jesoa ny mpianatra, fa tsodranona mpanjaka, tsodranony zanak'Andriamanitra, tsodranon'Andriamanitra. Ary dia noentin'ny tompo niataka kely andray zany tsodrano zany tao tendrombohitra Oliva ny mpianatra. Rehefa malala, tsy miovy zany fa tiany tompo isika, ny tsodrano no tonon'ny tompo an'ny mpianatra dia tsodrano koa mbola tononony amintsika mandraka kehitriny. Rehefa malala, raha toa mantsy ka jerenao ny heviteny na ny voambolana amin'ny zay nanoratany Lukas, Luka moa nanoratra ny filazantsara tamin'ny teny Grika, dia jereo tsara ny andininy, ary raha mbola nitsodrano azy Jesoa
dia nisaraka tamin'izy zany hoe mbola eo ampanaovana tsotrany mihitsy Jesosy ny tanany Jesosy zany dia misandratra na manandratra ny tanany Jesosy no miakatra makany an-danitra izy ny tanany Jesosy zany raha niakatra nakany an-danitra de tanana mitsodrano tsy midina zany ny tanany Jesosy fa mbola misandratra na manandratra ny tanany Jesosy no miakatra makany an-danitra zany hoe rehefa koa malala zay nge mahatonga ny rehefa mahita ny sariny Jesosy ko miakatra makany an-danitra ianao nanaovan'ny olona azy dia le tanany Jesosy mbola misandratra mitsodrano zany hoe Jesosy mitsodrano ny mpianatra Jesosy mitsodrano antsika ny miakatra nakany an-danitra mandrakity zany ny androany de mbola mitoy ny itsodranony Jesosy mitsodrano zany no misaraka tamin'ny mpianatra no misaraka tamintsika ary mandrakity ny androany de izao raha tsorona mbola tsy midina io tanany Jesosy io fa mbola mitsotra mitsodrano mandrakariva zay ny dika ny teniny Luc zany hoe tsy mbola vita lay tsodrano tsy ny mpianatra tamin'izany fotoana zany any zany no nitsofin'ny Jesosy rano fa isika mandraka kehitriny de mbola mitsotra io tanany Jesosy io mitsodrano antsika ary zay ny dikany hoe mitsodrano ny kristianina ny fiangonana manatsotra tanana toy ny tompo zay manatsotra tanana mitsodrano antsika mandraka kehitriny ary zany tsodrano ny tompo zany zany tanany tompo mbola mitsodrano zany ny tanany tompo zany hoe tsy tanana mikapoka ny tanany tompo hoe tsy mitanana manafay hoy lioka fa mifarana amin'ny tsodrano rehefa koa malala zava-dehibe ny ahatsapanao fa iny Jesosy niakatra nakany an-danitra iny de mandrakity ny androany mbola mitsotra ny tanana le tanana voaompo to amin'ny azy fijaliana le tanana misy diam-pantsika noho ny fahotanao le tanana zay nitondra tsy fahatanterantsika rehetra de io fa tanana mitsotra mitsodrano ary inona le tsodrano tsodranona mpanjaka tsodranon'Andriamanitra tsodranony zanak'Andriamanitra zay mbola itodrano ny tompo anao io atsiaro ny tendrombohitra oliva oety ny tompo atsiaro ny tendrombohitra oliva ianao niataka amin'ny tebitebiny zao tontolo zao niataka amin'ny fahakalany zao tontolo zao ary dia mitoy zany tsodrano ny tompo zany anomenao fiadanana fa ny faharoa de zao rehefa koa malala lay tendrombohitra oliva koa zay nitsofan'ny tompo rano ny mpianatra dia toerana zay nahitan'ny tompo na nitenenan'ny tompo Luka 7:20 ny andininy fa 7:30 lay nitenenan'ny tompo manao hoe orava i Jerosalema tsy hisy vato ny fanongotsony toerana zay nitomaniny ny tompo koa aza raha izay no azo ilazana azy toerana zay nilazany Jesosy ny haharavany Jerosalema zay le toerana zay tendrombohitra oliva ka itaoman'ny tompo ho mpanjiny ny mpianatra indray tendrombohitra oliva toeran'ny faminaniana ka mitsodrano ny mpianatra amin'izany toerana faminaniny ny tompo zany zany toerana fitokanany tompo zany ny toerana nitsofan'ny tompo rano ny mpianatra atserovany mpianatra raha eo amin'izany toerana zany no nitsofana rano azy de zao eo koa ny lazan'ny tompo manao hoe hitanareo zao tempolo tsara izao oravo zao tsisy vato ifanongo zao eo ny tompo no mitsodrano amerena ny mpianatra le afaka malala tiany tompo tsaroany mpianatra zany amin'ny tsodrano io fa ny tompony teny farany any de Andriamanitra tsy ny materiel tsy ny fahatsarany zavatra akory zany ny tompony teny farany fa nitsodranon'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra zay nahatonga ny tompo nitsodranony mpianatra tao tendrombohitra oliva fa ny fahatelo rehefa koa malala ny tendrombohitra oliva ihany koa de izao rehefa avy nandray ny fanasan'ny tompo nanorona ny fanasan'ny tompo Jesosy avy nanorona ny Eukaristia zany de nakao atendrombohitra oliva izy rehefa avy nandray ny fanasan'ny tompo nanorona ny Eukaristia ny tompo de nitoerana nalehiny voalohany niaraka tamin'ny mpianatra de tao tendrombohitra oliva lay tsodrano zany de tsodrano inona tsodrano mpifankatiavana tsy hoe tsodrano tsy ifikiran'ny olona amin'ny zavatra hita maso ihany fa tsodrano koa ifikiran'ny olona amin'ny fiombolana sy ny fifankatiavana ao amin'le toerana izay
nahatserovany mpianatra ny famelan-keloka ny fiomborana rehefa avy nandray ny fanasan'ny tompo avy ny sasan'ny tompo ary ny tongotra raha ijaona manokana toko fatelo ambin'ny folo dia nakao am'izany toerana antsoina hoe telobohitra olivo zany anino ny tsofan'ny tompo rano ny mpianatra toerany fifankatiavana toerany fifamelana toerana hatserovana ny firaisana amin'andriamanitra zany ndre afako malala ny toerana ny tsofan'ny tompo rano toerany fahatoniana tsy hoe hahitan'ny olona tsy ahatserovany mpianatra voninahitryandriamanitra ihany lay toerana fa toerana koa ahatserovany mpianatra fa voavelany heliny no sasany izy no dioviny izy toerana tsy hifikirany mpianatra amin'ny zavatra hita maso amin'ny hatsaran'ny maritran'ny Jerosalema zany ny toerana tian'ny tompo itsofana ranony mpianatra kanefa koa toerany fangiry firiana satria ilay Getsemane toerana nisamborana an' Jesoa toerana namadian'ny Jodasy an' Jesoa dia eo apototry ny tendrombohitra oliva mbola ny Betania tsika teo dia eo apototry ny tendrombohitra oliva io lay Getsemane io lay saha izay nangiry firian'ny tompo io le saha zay ny fampitolomany tamin'Andriamanitra ka nytenenany manao hoe esory amiko ty kapoka ity zany toerany zany no nitsofan'ny tompo ranony mpianatra ka tsy mijanona mitsotra ny tanan'ny tompo mitsotra antsika mandraka ty ny androany am'izany toerany zany inona ny tokony ho tsaroantsika zany amin'ny tsotran'ny tompo raha ohatra ka nentiny mahatsiaro ny tendrombohitra oliva itsika dia nitsotran'ny tompo ry avako malala de tsotrany manaisitra mamafa ilay fangiry firiana tao Getsemane noetony tompo tao mpianatra ho tsofina rano mba ho fafana ilay fangiry firiana mba ho fafana mba tsotsaroan'ny mpianatra lay fivadiana tsotsaroan'ny mpianatra lay fahoriana tsotsaroan'ny mpianatra koa aza ilay de ataontsika hoe lay nisamborana an' Jesoa tao anatin'ny fivadian'ny Jodasy rehefa koa malala nitsodrany tompo zany eo de tsodrany manasitrana ny fifandraisan'ny mpianatra samy mpianatra ka mahatonga azy hifankaty tsodrany manasitrana ny fifandraisan'ny mpianatra amin'Andriamanitra tsodrany mamafa ny tantara ratsy ny fahatserovana ratsy teo amin'ny mpianatra tsodrany olona voavela heloka zay mahatonga ny tompo nitondra azy niataka any Jerosalema nge Jerosalema lay mbola toeran'ny fankalana toeran'ny tsy fifamelana toeran'ny korontana sy ny tabataba de netiny tompo niataka izy tsika teo ary mandraky ty ny androany de mbola mitsotra zany tanan'ny tompo zany mitsotrano atsika rehefa koa malala mba hialan'ny tebiteby ao anatytsika mba hialan'ny fahoritsaina ao anatytsika hialan'ny fahatserovana ny lasa izay nandratra sy nanimbatsika zany nitsodranon' Jesoa raha ohatra ka mitsodrano atsika izy mandraky ty ny androany mitsodrano atsika niataka am'izao tontolo zao ka mitondra atsika tsiary ny tendrombohitra oliva fa lay tendrombohitra oliva koa rehefa koa malala de izao teo ny akaran'i Jesoa nakany an-danitra teo ny akaran'i Jesoa nakany an-danitra rehefa koa malala zava-dehibe zany toerana ny akaran'i Jesoa nakany an-danitra ho hitan'ny mpianatra ny voninahiny rehefa koa malala ho ny filazan'ny Lukazy mamarana ny filazantsarany izy hoy izy manao hoe raha mbola nitsodrany mpianatra izy de nisaraka taminy ka niakatra nakany an-danitra hoy tsika hoe mandraky ty ny androany de mbola mitsotra ny tanan'i Jesoa mbola tanana mitsotra mitsodrano fa zao rehefa koa malala toam-pamaranana inona nateraky nitsodranon' Jesoa mitondra inona eo amin'ny fiainantsika nitsodranon' Jesoa de izao mitondra fahasahina hiatrika ny zavatsarotra rehefa noentin'i Jesoa nivoaka any Jerosalema ny mpianatra no tsofina rano tsodrano mampahery tsodrano fanomeza toky Matthieu moa de niteny hoe lay tsodranon'i Jesoa de niteny manao hoe momba an'ireo mandrakariva matoky miaraka amin'ireo mandrakariva fa hoy Luka moa tsy niteny an'ilay voambolana Tsipriany lay fehezantenany Tsipriany fa niteny fotsiny hoe de noentin'i Jesoa nivoaka tany
tany betania tany amy tendrombohitra oliva ho tsofina rano fa izao rehefa ko malala rehefa vita le tsodrano niakatra nakany an-danitra jesoa voatsaroantsika eo maly ny andro fiakarana de inona naterak'izay nyverina tany jerosalema ny mpianatra jerosalema ilay toerany vakalana jerosalema ilay toerany zay hijoroana vavolombelona ny tsodrano meny jesoa atsika le avako malala de zao tsodrano afahatsika miatrika tsy mandositra ny zavatsarotra fa miatrika ny zavatsarotra satria olona voatsodrano mpino voatsodranon'andriamanitra mpino nandray ny tsodranony tompo tao amy tendrombohitra oliva tsy mandositra ny zavatsarotra tsy mihery intsony fa tonga eo akanjany teboly ry avako malala miandro ianao zany ny jerosalema anao ejona vavolombelona olona voatsodrano ianao olona nitsofony tompo rano efa noentiny niataka tam'izao tontolo zao nampahireziny nositraniny nofafany daolo ny eloka sy ny tsy fahatanterahana rehetra nampahireziny zay ny dikany hoe natao nentina natsiariny tao tendrombohitra oliva ary de izao kosa tao miatrika any jerosalema aizany jerosalema anao ka nandraisanao tsodrano ny fiatrehana azy ny tokantranonao lay zavatsarotra ny tokantrano matoki fa olona voatsodrano ny tompo ianao ny firenenao ny asanao zany rehetra zany de zao toerana izay jerosalema hiatrehanao ka tsy antsosiranao tsy olona mandositra fahazavatsarotra tsy olona mandositra didy tsy olona mitsokady tsy zany ny olona voatsodrano ny tompo fa olona sa mijoro vavolombelona mahatoky ny fitiavan'andriamanitra satria manan'andriamanitra ty azy izy manana any jesoa zay mpanjaka izy ary efa nanome toky azy fa hiaro azy ka nahoana ianao no mitanondrika nahoana ianao ny kivy nahoana ianao no tsy mahana fanantenana nahoana ianao no mitaraina nahoana ianao no tsy mahajoro matoki ny tsodranony tompo fa tsodranon'olona efa voavela eloka tsodranon'olona efa vita fihavanana amin'andriamanitra tsodranon'olona efa nandray ny fahasoavan'ny tompo zay nomen'ny tompo anao da ho azy ratsy izy hatreo ny jerosalema anao fa rehefa tonga atao jerosalema izy de izao koa nateraky le tsodrano fifaliana tsy hoe fahasahina miatrika ihany tsy hoe fijoroana ihany fa ny miala ny akalosana miala ny tahotra miala ny tebiteby fa tonga inona koa tonga ny fifaliana mena nde ny faharoambidimapolo faly indrindra izy faly indrindra izy fa voatsodrano ka faly indrindra izy satria naveriny tompo tao aminy daolo ny fanomeza toky rehetra voafafa ny tebiteby voafafa ny tahotra voafafa ny fahakalana faly indrindra izy ny olona voatsodranony jesoa ry avako malala tahaka atsika pino ny tanany jesoa mbola mitsotra kehitriny mitsodrano atsika zay mahatonga atsika mbola manana zara fifaliana tokony mahana fifaliana mitoy ianao ry havako malala satria voatsodranon'andriamanitra olona mahana fifaliana ao amy tompo fifaliana miatrika ny asa isan'andro fifaliana miatrika ny fanompona fifaliana miatrika ny fiainam-pianakaviana fifaliana miatrika ny adidy maro samihafa satria voatsodrano raiso amin'ny fanonjany tsodrano men'ny tomponao zany hoe momba anao mandrakariva fa ny fahatelo ry havako malala de zao makalaza an'andriamanitra tsy olona falifaly sy mipitapitaka fotsiny ihany satria mandresy tsy olona mijoro vavolombelona amin'ny herin'ny tenany ihany fa olona mijoro vavolombelona amin'ny herin'andriamanitra olona mijoro vavolombelona amin'ny fahatokinan'andriamanitra tsy amin'ny herin'olombelona zay marefo akory no hijorontsika vavolombelona fa amin'ny herin'ny fanamasana hoy ny tompo manao hoe azo hery anareo amin'ny latsahany fanamasana ny olona voatsodrano de zao olona mankalaza an'andriamanitra manome voninahitra an'andriamanitra tsy faly ho an'ny tenany ihany izy na koa samiaritra zavatsarotra ihany izy fa izao manome voninahitra an'andriamanitra injay rehefa tojo fifaliana satria voatsodrano injay rehefa tojo fahombiazana satria voatsodrano de zao mankalaza an'andriamanitra eo akanjany teboly zany hoe mankalaza an'andriamanitra eo anatrehan'ny olona rehetra fa velon'andriamanitra mandresy andriamanitra ry havako malala inona no nrasan'andriamanitra aminao nitsodrano ankefa men'ny tompo anao impiry moa no tsy nitsofon'ny tompo rano ary mandraka tiany androany tsy hitanao maso ny tanany tompo mitsotra fa mitsotra mandrakareva izy hoy lioka hoe de nitsodrano azy izy raha mbola nitsodrano azy izy mbola mitsotra mandrakariva nitsodrano ny tompo fa izao inona no ndrasan'ny tompo aminao ndao za tsisy nijoro vavolombelona matoki
andao za tsy izy manana fifaliana, andao za tsy izy omeo voninahitra Andriamanitra. Ny tompo any ampahirenao hitantananao ahatserovanao fa zanak'Andriamanitra ianao ary voatsodranony tompo ho vavolombelony sy ho tahiny. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de tianay ary manatsotra ny tananao ianao, mitsodrano anay, manonona fitahiana ho anay. Tompo, ataovy ety anatinay ny fahatokiana fa natao andresy zahay. Ny tsodranonao tsy tsodranon'olombelona fa tsodranon'ilay mahefa ny zavatra rehetra, ny tompony zavatra rehetra. Ny tsodranonao teninao, ny teninao tanteraka, ny teninao fiainana. De ampianaro re tompo resy lahatra. Ataovy mino fefa ny mananao fandresena satria notsofinao rano. Tompo ampahirezy koza ianana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Esoro ny fiferotanaina ty anatinay, esoro ny tebiteby ty anatinay, fa ny fahatonitsainanao, ny fiadanam-ponao ataovy mitoetra betsaka ty anatinay. Ataovy feno fiainana feno fankalazananao ny isan'andronay tompo noho ny amin'ny famelan-keloka natolotra ao anay, noho ny amin'ny tsodrano menao anay, de ataovy matoky zay ka ankalazanao isan'andro. Jereo ary ny isan'andronay, aoka ho isan'andro feno fiadanana. Ataovy mandeha amin'ny fahamarinana izahay, ataovy mandeha amin'ny fifaliana izahay, ataovy mandeha amin'ny jotso amin'ny mpitiavana izanay amin'ny fiainana isan'andro. Ataovy ho pampahery ny namana izahay, ataovy ho vahaolana amin'ny fahoritsaina izy ireny, ataovy ho vahaolana amin'ny zavatsarotra lalovana izy ireny. Tahaka anao Andriamanitra, ataovy ho pampahery ny fianakaviana izahay. De manankina ny fiainana tsara avy ampelantaranao zahay, ray, zanaka fanamasina, anaranao Jesosy.